atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoirany vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage. Iventesoira vao ny tompo, hihirao ny tompo ry tany tontolo. Fiandrianana sy fahamendrena no mialoha azy, ery sy arevaka no amin'ny toerany masina. Miarabantsika rehetra ary tratrin'izao alahady fahatelo amin'ny vanim-potoana tsotra mandavantaona tapany voalohany izao. Ny lohahevitra rosy ny fiangonana ho antsika amin'ny ity andranany ity dia ny hoe ny tenin'Andriamanitra manampatsika hifanotrona toy ny fanirian'ny akondro. Tenin'Andriamanitra hiray sy hifameno ary hifagnampy atsika olombelona. Magnasantsika rehetra ary amin'izao fotoana izao hitandregny reto vakiteny telo izay tolotry ny fiangonana ho antsika amin'ny ity androny any ity. Ny vakiteny voalohany dia nalaigny tao amin'ny boky ny Nehemia ao amin'ny toko 9. Tamin'izany andro izany no nitonga ny volana 7 ka efa tafapetraka amin'ny tanànany avy ny zanak'Israely dia nivory toy ny olona iray ihany ny vahoaka rehetra teo amin'ny kianja anoloan'ny vavahadin'ny rano. Ary efa nilazan'izy ireo Esdrasa mpanoradalàna mba hitondra ny boky ny lalàn'i Moizy izay nandidiany ny tompo any Israely. Ka nientiny Esdrasa mpisorona ny lalàna hoe ho anatrehan'ny fiangonana dia ny lehilahy sy ny vehivavy mba amin'izay rehetra efa manantsaina ahafantatra azy. Andro voalohan'ny volana 7 tamin'izay novakiny teo anatrehan'ny lehilahy sy ny vehivavy mba amin'izay efa manantsaina ahafantatra azy ny boky teo amin'ny kianja anoloan'ny vavahadin'ny rano hatramin'ny maraina ka mandra-pisasaky ny andro ary nampandrosofina ny ainony boky ny lalàna avokoa ny vahoaka. Teo ambony lampiazy voanarafitra anaovana izany no nitsangana Esdrasa mpanoradalàna ka nosokafany teo mason'ny vahoaka rehetra ny boky fa tafasondrotra ambonin'ny vahoaka rehetra izy ary rehefa nosokafiny dia nitsangana ny vahoaka rehetra. Misaotra ny tompo Andriamanitra lehibe Esdrasa dia nanandratanana ny vahoaka rehetra namaly hoe amen amen, sady niondrika sy niankoka tamin'ny tany teo anatrehan'ny tompo izy ireo. Novakiny mazava ny boky dia ny lalàn'Andriamanitra novoasany koa ny heviny ka azo tsara ny teny novakiny. Ary Nehemia gouvernoura, Esdrasa mpisorona sy mpanoradalàna mba amin'ny Levita nampianatra ny vahoaka
ny teny tamin'ny vahoaka rehetra nanao hoe andro masina ho an'ny tompo Andriamanitra reo ity ka hazasiana fisaonana na ranomaso. Fa nitomany avokoa ny vahoaka no nandrey ny teny ny lalàna. Dia hoy koa i Nehemia tamin'ireo, mandehana mihinana hena matavy sy misotro zava-pisotro mamy, ary anatero anjara izay tsy nahavoatra, fa masina ity andro ity ho an'ny tompontsika, ka aza malahelo fa ny fifaliana amin'ny tompo no herinareo. Izay ny ariny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Vaky teny masina faharoa nalainy tao amin'ny taratasy voalohany masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto ao amin'ny toko 12. Ry kristianina havana, toy ny mahiray ny vatana na dia marorantsana aza, toy ny mahavatana iray ny rantsambatana na dia maro aza izy, dia toy izany koa i Kristy. Fa fanahy iray ihany no nanaovana batemantsika rehetra, mba ho vatana iray ihany isika, na jody na jentily, na mpanompo na tsy mpanompo, ary fanahy iray ihany no nampisotroanantsika rehetra. Koa ny vatana dia tsy rantsambatana iray ihany, fa maro. Raha nitongotra anao hoe tsisan'ny vatanao satria tsy tanana, dia izany ve no tsy ahaisan'ny vatana azy? Ary raha nisofina anao hoe tsisan'ny vatanao satria tsy maso, dia izany ve no tsy ahaisan'ny vatana azy? Raha maso avokoa ny vatana, hirona indray no fandrenesana?
ary raha fandrenesina avokoa hinona indray no ho fanamboloana rantsambatana maro anefa no hoe fanalatra Andriamanitra eo amin'ny vatana araka izay tiavany azy avy. Ka raha rantsambatana iray ihany izy rehetra aiza ny vatana, koa maro ary ny rantsambatana fa iray ihany ny vatana. Ny maso tsy mahazo manao amin'ny tanana hoe tsy milanao aho, ny loha tsy mahazo manao amin'ny tongotra hoe tsy milanao aho, fa ny rantsambatana izay miseho ho malemilemy kokoa aza no voamainka ilaintsika kokoa, ary ny rantsambatana izay ataontsika ho kely voninahitra kokoa aza no omentsika voninahitra bebe kokoa. Koa ny tsy misy hajany ao amintsika no ajaintsika kokoa, fa izay mendrika raha teo tsy mila izany. Satria tamin'ny nagnanaovan'Andriamanitra ny vatana dia izay kely voninahitra kokoa no nalahany omeny voninahitra bebe kokoa, mba tsy hisy fisarahana eo amin'ny vatana, fa mba hifanasoa avokoa ny rantsambatana rehetra. Koa raha mijaly ny rantsambatana iray dia miara-mijaly avokoa ny rantsambatana rehetra, fa raha mahazo voninahitra kosa ny rantsambatana iray dia miara-mifaly ny rantsambatana rehetra. Ianareo no vatan'i Kristy, ka samy rantsambatany manaraka ny laharany tsirairay avy. Ao amin'ny eglizy dia izao no nandaran'Andriamanitra ny sasany: voalohany apôstôly, faharoa mpaminany, fahatelo mpampianatra. Manaraka izany dia ireo nahazo fanomezana anao fahagagana, hanasitrana ny marary, hanampy, hiteny fiteny samihafa tsy fantatra, handika teny. Moa apôstôly izy rehetra, moa mpaminany izy rehetra, moa mpampianatra izy rehetra, moa manao fahagagana izy rehetra, moa nahazo fanomezana nasitrana izy rehetra, moa miteny fiteny samihafa ny tsy fantatra izy rehetra, moa mandika teny izy rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Ny Tompo itoroteny soa mahafaly amin'ny malahelo aho, ary ilaza fahafahana amin'ny mpifatotra. Evanjely masina nosoratany Masinday Lioka ao amin'ny toko voalohany. Noho ny maro efa nanoratra ny tantaran'ny zavatra inoana tokoa amintsika sy noraisintsika tamin'ny vavolombelona, sady nahita maso no mpitoroteny hatramin'ny voalohany, dia nataoko fa mety koa rehefa nialaneninao hahalala tsara ny zavatra rehetra hatramin'ny niandohany, ny hanoratra azy milamina tsara ho anao ry Teofily manankaja, mba ho fantatrao fa marina tokoa izay nampianarina anao. Indray andro Jesoa dia nentiny niherin'ny fanahy niverina tany Galilea indray, ary niely tamin'ny manodidina rehetra nilazany. Nampianatra atao amin'ny sinagogan'izy ireo izy, ka nankalazainy izy rehetra. Noho ny tonga tany Nazareta tanàna nahabe azy izy, dia niditra atao amin'ny sinagoga araka ny fanaony tamin'ny andro sabata, ary nitsangana hanao ny famakian-teny. Natolotra azy ny bokin'izay impaminany, ka noho ny efa novelariny dia hitany ny teny voasoratra hoe: ato amiko ny fanahin'ny Tompo, fa nanositra ahy toroteny soa mahafaly amin'ny malahelo izy, sy naniraka ahy hankahery ny torotoro fo, hilaza fahafahana amin'ny mpifatotra sy fanirahana amin'ny jamba, hanafaka izay nampahoriana, ary hitory ny tampahasoavan'ny Tompo sy ny andro ny famaliana. Noho ny naoriny ny boky dia naveriny tamin'ny mpitandrina ka nipetraka izy.
ary nifantoka taminy avokoa ny mason'izy rehetra tao amin'ny sinagoga. Dia rafitra ny teny taminy indray Jesosy nanao hoe, androany no efa tanteraka eo amin'ny sofinareo izany soratra izany. Izany ary ny teny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, raha tamin'ny alahady lasa teo sika amin'izao mandavataona namakivaky isika nyty taona masiny famindrapoty, dia nampisongadina fa sy irery sika amin'izany lalam-piainasika izany, miatrika ny fiainana, miatrika ny zava-misy, miatrika ny mety ho fizaliana sy ny fahoriana ary ny sedra, fa miaraka amintsika lalandava ilay reny tsy mafoy dia i Masiny Maria. Izy no anelanelana sika, mivavaka ao antsika, mangataka amin'ny Jesosy mba ho feno araky n'izay mahasoa sika ny fiainansika, ary dia no antitra terisika ary ireo siny enina izay hoentsika mamakivaky ovana Jesosy ilay rano sy misy sirony ho zary divay mamelombelona ka mamino ny fiainatsika ka ho feno hafaliana tahaka ny fampakaram-bady tao Kana, satria araky nanoritatsika azy ny fampakaram-bady, ny mariazy dia tandindon'ilay hafaliana zay miandry sika any amin'ny fiainako avy izay santarisika eto anivon'ity fiainatsika ity. Raha miombona amin'Andriamanitra sika, raha miova ny fosika, raha mandray ny famindrapon'Andriamanitra sika. Ary dia izay ihany koa no antitra terin'ireo vakiteny arosiny Eglizy amin'izao alahady fatelo mandavataona izao, ka asongadiny ary fa arakaraky ny andresasika ny tenin'Andriamanitra no ampiova ny fosika. Ary dia izay no mahatonga ahy matetika manambara amintsika mba aoka ho sofi-pinoana no andresasika ny afatr'Andriamanitra, afatr'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny de Jesosy. Ary dia izay ihany koa no mahatonga ahy nilaza tamintsika fanindra amin'izao taona masina izao mba aoka nisam-pianakaviana hivavaka ary ametraka ny fandaliana-pinoana ho fototra ny fiainana, ka ny fototra ny fandaliana-pinoana dia ny tenin'Andriamanitra. Ary dia miova ny fiainatsika raha raisika ny tenin'Andriamanitra. Izay no mahatonga amin'ny tanora aza manafatra amintsika tanora, raha mbany fotoana amakisika ny SMS no amakisika ny tenin'Andriamanitra, lavitra amintsika ny rasy, lavitra amintsika ny demony, sy anjakazaka na oviana ny club satanika, raha ny tenin'Andriamanitra no vakitsika toy izay ireo SMS maro samihafa. Ka raha volavolain'ny tenin'Andriamanitra tokoa isika dia miova ny fosika, ho fo vaovao. Ary dia izay no ambarany Isaia ny bokyny Nehemia amin'ny vakiteny voalohany, raha nandray ny bokyny tenin'Andriamanitra ny vahoaka ary raha novakina ny tenin'Andriamanitra, zany hoe novoasana ka niditra tao ambony, dia namaly ny vahoaka rehefa nitonga Esdrasy nanadiady nanambara momba ny lalàna, dia namaly ny vahoaka ary dia nandray izay tao am-pony. Ka ny fandraisany an'izay tao am-po dia nampiova ny fiainan'izy ireo, ka fiainan'ny zanak'Andriamanitra no nanjary ny fiainan'izy ireo araky ny voalaza ao amin'ny boky Nehemia io rehefa avy niteny Esdrasy. Amen, amen. Ary niondrika izy ireo niankoka tamin'ny tany teo anatrehan'ny Tompo
ary dia nandray an'izay lalàna nyvoasan'ny Nehemia, nyvoasan'ny Esdras tamin'ny vahoaka tamin'izay fotoana izay ka noraisina ho andro masina ny tompo. Dia izay koa no faniriana ho ansika ary amin'izao taona masina izao, masina ho isika ny taona raha eo anivosika ny tompo, eo anivosika ny tompo raha mandray ny tenin'Andriamanitra isika. Amin'izay dia ho tena vatana iray ao amin'ny Kristy isika, araka ny ambarany Masinday Paoly ao amin'ny vakiteny faharoa. Ary rehefa ho volavolain'ny tenin'Andriamanitra tokoa isika dia arakaraky ny talenta sika tsirairay avy dia afoy isika ary dia ifanasoa isika araky ny ambarany Masinday Paoly ao amin'ny vakiteny faharoa, araky ny afatra ny amin'ny Korintianina 12:20, vatany Kristy ianareo izy ka samy rahasambatany manaraka ny laharany tsirairay avy. Ka arakaraky izay marasambatana izay, izany hoe arakaraky ny fanomezam-pahasoavana, arakaraky ny talenta omen'Andriamanitra sika dia miroso kelikely sika manorina ny eglizy trano ary ny eglizy olo. Ary dia izay nitandindin'io chapelle zay karakaraisika io chapelle ny famindrampo io amolavola sika ihany koa, amolavola ny fosika, samy afoy sika, afoy ho an'ny namana, afoy ho an'ny eglizy. Ary dia izay ny fandresana an-tanana, ary izay no ambaran' Jesosy ary raha niditra tao an-tempoly izy ka nandray ny boky, ato amiko ny fanahin'ny tompo, mirainao itory ny vaovao mahafaly amin'ny mahantra. Dia izay tokoa ny afatra sarobidy ho asika amin'izao taona masina ny famindrapo izao. Mirainy Andriamanitra Jesosy eto anivosika, amindra ny fosin'Andriamanitra mba ataontsika. Ary dia isika koa ary araky ny soratra miloko tahaka ny ray, amindra fo amin'ny hafa. Ary ny famindrana fo dia fitoriana ny vaovao mahafaly, ny fizarana ny hafaliana ny vaovao mahafaly eo anivony ny mpiarabelona. Ka amin'izay samby ifampizara ny talenta sika isika, ifanasoa isika, ikasaka mandrakariva ny soa-iombonana. Ary dia izay tokoa sy misaraka amin'ny fahamarinana ny famindrapo, zany miezaka ihany koa isika hiala amin'ireo izay mitarika sika amin'ny rasy, ireo risoriso sy fitapitaka, fa ampanjaka kosa ny rariny sy nisiny, ampanjaka ny fahamarinana. Dia amin'izay ho tao-pahasambarana ho ansika tokoa izao taona masina izao. Ry Jesosy Tompo, ianao tokoa no eto anivonay, ianao no mitory ao aminay, ka inganiny fanahinao koa anentana anay, ahatonga anay hitory ny vaovao mahafaly, izara ny hafalian'ny vaovao mahafaly amin'ny fanasoavana any hafa, ampivoatra ny fiainanay, anala ireny mamatopatotra anay ireny, hiala amin'ny fanandevozan'ny fahotana izahay, fa mba hiroso amin'ny fahafahana miombona anjara amin'ny fiainana sarobidy ao aminao. Aoka tanteraka izany amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izy ho antsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoirany vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika.
sisika fany fasoavan'Andriamanitra miaraka mitsika no itoatsika isanandrovaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny ainy olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra sika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio compagnie. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu